Inona indray re natao lokan'io e? Raha ny tiako izao dia mba hanana fa matsiro be foana ny lokanay tato ato izay. Izy da nefa tsy manaiky mihitsy raha tsy lokany endasina. Na misy hena foana. Andeha tsena nga maman izany? Ie, andeha tsena mihitsy io rehetra fa mbola sao dia trondro maina be rony dia asiana malaky angivy kely. Da atao inona koa izany laoka ratsy be izany? Inona maharatsy an'izany na tia? Izany aza ny tena tsara zaoko. Laokana mafiady izany ka tsy tiako e. Tsy misy laokana mafiady izany. Tsy misy laokana mafiady izany rehetra fa nampanan-karena aza mihinana an'izany a. Za aloha dia tsy hinam-bary raha izany ny ataonareo laoka eo e. Sady hohanina koa tsy te an'izany. Dia mba Trondro maina na anan'izany ary maman. Trondro lena tao be saosy ireny no tiako. ka tsy ampividianana izany trondro lena izany intsony ange ny vola ty amiko rehetra e. Angaha tsy nanome volanao eo anona ka. Rehefa avy miasa tandro misy vao hanome vola e. Sady mifotsim-bary koa nge sady mifotsim-bary koa nge eo efa ho lany. Ish dia aleo miandro fatongava amin'ny faloka mora masaka ange ny trondro e. Indrindra raha atao frity. Ndry? Reo ny tonga sahady. Ito tsara aloha ivaravarana io dia akatonydolo ny rito amin'ny varavarakely. Aingana. Ohatray, fa nisy inona sempotsempotra sy ohatra mataotaotra izany fa hitako anao e. Ino a? Tena grave be fa mitady azy ao ny polisy. Ry lanitro, fa nanao inona tany indray re ianao tia nitadiavin'ny polisy e. Tsy nanao ninona re ara-bo fa aza dehibe question ohatran'io nareo a. Manafina zavatra amiko ianao fa fantatro e. Inona nataonao tany ampiasanareo tany sa nisy inona nitadiavin'ny polisy ianao? Okoziko andrabo fiary ve fa aferan-dongona eny tena azako e. Manontany anao nge ary eo aniny. Raha mbola misy koa fitiavanao ary enao dia tokony tsy hanafina ninina amiko mihitsy ianao. Laza ho azy le somarina fa sao maika grave raha tsy fantanteny izao a. Surare, tsy miasa zany arabo fa aferana to. Tsy miasa fa manao afera? Afera inona moa zany re hoanina? Mikarama manao livraison na manatitra entana any amin'ny kila ny tena marimarina kokoa. Debanay ihany no fandray amin'ny kila fa zay ny manatitra entana fotsiny. Ka entana inona ho aza ny aterinareo izany? Manontany anao nge inona? Teneno aminy le tsy fa resaka efa vaky ihany a. Sady tsy hitako izay olana amin'izany na ho fantany aza. Ndry? Efa fantatry indringe izany ny ataon'ny zokon-drira izany fitenindry izany. Efa fantatro saingy tsy nahavelany resana tamin'ny mamange. Sa velan'lao teneniko reo anina. Kozy io aminy rangaha fa tsy olana izany a. Sady bizina tsy hitoitsony ene le izy. Fa manina tsy hitoitsony? Niady nga ilay sy Melvina? Tsy hoe niady zairina ty fa misy pirana nenjika sy mitifitra anay a. Ahoana tsara? Nenjian'ny polisy ny tifiriny ahoana reo? Hazava ho amiko mihitsy aloha izany resaka izany fa tsy misy azoko e. Bizina inona izany resahanareo izany? Ary maninona reo nenjean'ny polisy ny tifiriny? Hono ala zao re hoanina, aingana ianao. Aleo tsoriko fa bizina rongony re izany ry maman a. Ry lanitro? Bizina rongony hoe? Ka efa zaniko. Misy patron mpaniraka andry zareo dia manatitra rongony any amin'ny client mpivarotra azy no asany. Ndray marina mafy. Ve izany ty lazainao fa asanao hatramin'izay e. Tena tsy namposiko. Ka inona ary mivelomantsika tato raha tsy nanao an'izany arabofy a. Nahazo anay androany aza nge tena grave be. Finona tokoa ny nahazo anareo e. Angono a? Fa atao amin'ny tanondrika fotsiny lahy e. Efa hoe nenjea amin'ny pira ho azy ahy. Dia avy eo ny tifiriny. Tena nahoana? Za mba dafatsoka ihany fa Melvina ny taraiky ihany. Maty voatifitry ny pira le ririna ty a. Maty voatifitry ny polisy ve Melvina? Ohatray, tosafitra ho azy tena ty re hoanina. Fa inona ny dikan'izao e?
Fo asa amin'izay indrery na ty fa tsy lozana matory atandro ato foana. Ndre mitomany angandry izany sa inona mampifotokandry eo? No ary na ty ny alahelo amelivina efa voalevina ray volana mahery ve? Olo tiako venina feko ka tsy ampitomany ahy e. Fa tsany any. Fa inona koa? Fa lio fa aza lozandry mifokifoky eo fotsiny. Maman. Ahoana e? Mananjana ka? Inona tsara hoe ty loza lasa indry. Mananjana ka hoe? Eno efa ray volana sy tapany tsy nandeha tsony ny fatim-bolako. Dia malohaloha be foana. Andrekakyo. Fa ino ny tiana ataondriry na tya? Iza napevoka-ndry? Iza Melvina napevoka fa iza ndray e? Ndray? Tena zazadala manao tao foana mihitsy nareo. Mahery lalao fitiavana nefa ny taona tsy ampy akory. Nenareo koa zany dia zany tsy ampy taona zany foana. Efa 17 taona e zaho fa tsy zazakely tsony e. Zany ny ampy taona? Kely miseho lehibe fotsiny. Ohatra inona indray ary mafamalainareo vao maraina ato? Ampevoka ny anabavinao reo anina. Ohatra le bikina. Ahoana koa ary zany? Io izy io an-tanify za mbola maika andeha. Fa maika ao aiza koa ary nareo e? Andeha hivarotra ny teletsika fa tsy misy vola ividianan-kanina tsony ato e. Tena taraiky tany amin'ny Melvina koa rangano kandranay farany teo nefa vola be mihitsy ange. Raha tsy maty zao le ry dia mbola afaka namme sosy anao ohatran'ny mahazatra. Vola efa nafoy izany fa leo za andeha ka. Sao tsy ho tratraka eo ilay namako hividy any tele atsika. Lasa aloha. Ary inona koa ty voalaitra nataondry sy Melvina terina ty? Dia bikina tokoa ve zany ry? Efa fantatra lahy izy zany ko inona indray. Inona moa fa dia faraneny zany ry manomboko zao ko. Raha mbola velona teo ilay sy Melvina, tsy nisy nahory ary ny vady izay Na izaza nge mba tsy verikandra raha mbola velona teo le ry e. Tena inoko fa raha mise Benjamin tsy nanondro any lisany tany amin'ny polisika. Zany tokoa ve? Fa ahoana aloha mahatonga andrimiko izany e. Ny fanina ange izay indray andro e. Niangavy ahy izy teny amin'ny Melvina mba mahafanisarina nalain'ny Melvina. Ay ve misy an'izany e? Dia nanavandry azy? Tsy nanaiky ny fiangaviany ahy sady nomeko ny teny gasy izy. Kotsilagy be ve le ry rehefa tsy nasindrisira ny fiangaviany? Tsy haiko fa mety sorena izy matolo aza hoe rehefa tsy mifanara-tsaintsika dia voatery andray fepetra irovako tena aho izy. Sady fantatro raha teo momba Melvina sakaizanao. Ay kosa. Ampirasy ny tifirina anay. Zany koa no fonoko e. Mbola tsy samy voaboaka ny trano aho moa fa ifampitadiava amin'ny prany e. Fa raha tsy zany dia nataoko nahita le raha misehy be tatasika iny. Ny lahy zany fa ny ady izao. Satria noho nataony nahafaty ny malalako dia izy ny solo azy sy amelahy. Dia izy ny solo azy sy amelahy. Waile. Fa ketrikinina indray zany indry zany aloha. Hitan'lahy io ny anaovako azy fa ataoko izay eonanay e. Amsebensa. Tia indray aloha tsy misaraka amiko zany ka. So ihany aza fa mba asendrana sain'ny Melvina ny tazomiko ty talohan'ny nafatesany. Tonga amin'ny fotoana ampiasantsika ny sarina ao anatin'iny telefona iny ka inoy tsara na ampiasantsika ny sarina ao anatin'iny telefona iny ka inoy tsara ary Tsy nahaty ve io mijoro eo mition-dalana io e? Izy mihitsy io ka. Zazavavy tanora tahaka izao moa dia tsy mianatra fa mivenzivenzy fotsiny ko. Mandalo eo amin'ny indrindra ny lalako sady efa kaika ka ho hitako indray izay firesany. Avy nampianatra ve izy zany Monsieur Benja? Manahoana aloha ianao e? Manahoana ty? Mbola tsy tonga mianatra foana mantsy indrihatra amin'izao Efa nilazaiko ianao nge fa tsy hianatra tsony ahy e. Vola izao no mamaika fa tsy diplôma. Zany ka mba efa miasa ary ve ianao ty sa ahoana nahitanao vola ka? Za aloha tsy miasa e. Ampy ahy mantsy ny volany men'le malalako ary nanam-bola tokoa raha mbola velona teo izy.
saingy ianao io no misopatra ny fahavelomany. Loza fa hiresaka momba Melvina ndraiky alakely ty marina. Fantany angamba fa zany nanondro ny toerana foan'ny Melvina sy Johanna rongony. Tsy mahateny ianao a. Fantatra nge fa ianao no nampandre ny polisy hisambotra Melvina sy Johanna. Efa fantatrao izy zany ka maninona moa e. Niditran'izy ireo lany ny samboran'ny polisy azy. De verinao fa mifarana hatreo mitantara rehefa maty voatifitra Melvina. Tsy manam-potoana olaniana aminao ary na ty fa aleoko mandeha. Ay, tsy hainao zany ianao fa andeha. Motsy ianao ihany nandrara anaty sy anatona anao tamintsika ny ona farany. Raha tsy zany de amorina vahoaka. Tsy anjaranao tsony aho fa mila atoninao sy kasianao mihitsy asa ny vatako e. Azafady na ty a, so de mirediredy zato ianao. Tsy mirediredy aho fa tena resaka ny aka. Satria maty noho nataonao ny olon-tiako a, de ianao zany ny solony. Maninona tsara hoe e? Zany voalazako zany e. Ianao solony Melvina ka hanome vola sy ho vadiko mihitsy aza. Tena mirediredy kiala kely ty marina. Aleo zany rehefa tsy mahazo mandeha ary ianao koa. Nefa zadinoina mijery Facebook rehefa manam-potoana e. Fa misy inona amin'ny Facebook? Le zarintsika ny famihana sy mifanoroka tao an-dakilasy. Andriamanitra, fa iny ty lazainao e. Ianao angeny namihana sy manoroka fa tsy zavelively e. Ny soratra miaraka amin'le sarintsika any moa de hoe tena tindra misebentsy ty tianany ty ka alainy vatiny mihitsy ony. Saza tsy mifady tsovana. Mba fantatrao hoe vokatry ny nataonao? Ka ty izangy nanaparitaka an'le sary fa hitopiko la Melvina e. Mbola mandeha tsara manko ny compte Facebookny. Na efa maty azy izy. Izy e. Tena zaza maditra tsy vaniny. Aza tesitra moa kipenja malala koa. Aiza koa nisy maty afaka piraty sary amin'ny Facebook fa ianao mihitsy nanao azy e. Tsy voatery zany nanaparitaka ny sarintsika. Ka iza indray ary Johanna, minao fa izy mihitsy satria efa maty Melvina. Aza mandrera-tsaina amin'izany ianao e. Efa miparitaka ny sarintsika ary veriny olona fa mpifankaty izao. Izany de tsy maintsy misolo amin'ny Melvina ianao ary manambady ahy. Maninona tsara? Sanatria de sanatria. Manana amin'ny vadiko sady tsy za mihitsy manambady zaza-dalataka anao. Eny ary koa. Rehefa tsy tia ianao a, de anetraka fitoriana fa mpanodikodina zaza tsy ampy-taona ianao. Olona ambony ao amin'ny fitsarana ny dadatoako, tsy ho sarotra aminy mihitsy ny anakatranao. Zay efa velona ianao e. Oka fa mijanona aloha e. Mijanona aloha na tia. Mijanona aho a. Ina indray e. Te andray angahony zato izy. Aza tonony zany ary na ty fa ndao atao zay fanarahana. Tena tsy te higatra. Tsotra ihany ny fifanarahantsika sady efa voalazako teo Monsieur Benja. Misolo amin'ny Melvina olo-tiako ianao a de manambady ahy. Mazava? Mifona fa zatao an'izany retsy a. Tsika ngetsy mpifankaty akory mba mandrafo amiko moa e. Ela be ranga zany fa zao fotsiny e. Omeo stylo sy taratasy kelany aminao a. Ataonao inona stylo sy taratasy? Misoko anao ny adresiko ka. Tongava ny an-tranonay milaza ny fanapahan-kevitra ao anambady ahy. Fa raha tsy tonga ao anatin'ny 2 andro ianao a de ho tanterahako ny fitoriako. Indray ry na ty. De vita andrivery na tiany nanao azany tamin'ny Ramsebenja. Ahoana tsy ho vitako ry mamoa? Ka raha izy indray moa zany no hivadika amin'ny Tory Andry de ahoana? Tsy mahavita an'izany raha zay Ramsebenja e. Vao andrahonako fotsiny azy izy de efa maty l'olo tanterakako. Olona sarotaotra angeny fa mamono vorona fotsiny e. Sapako tokoa aloha zany e. Hitako raiky tahotra be mihitsy izy tamin'izany andrahoana azy tamin'izy nanasazany areo tsy nahavita devoir iny. Hitany mamoa zany. Mamoa vorona fotsiny iny fakanosa be. Nefa so de mba tsy mety ihany retsy ny nataondry azy a. Na mety na tsy mety de efa fanapahan-kevitra vitany ary mamoa. Izy ary no amelo lasiny zaza aterako raha tsy manambady a.
Ary iza ny lehilahy ity atsony amin'izao be voky izao. Noho izany dia Ramsey Benja misolo vaika any ankalana aloha. Raha iandro sy tapany anefa izao ny andrasandria azy. Kanefa aiza izy izay mipotra teo raha vonana any ambady andrika. Mbola tsy tapitra tanteraka androandro fa aza maika mamoa tsy maintsy tonga eo iny. Dia ho hitantsika eo zany ko. Fa andeha hividy crédit kely aloha ka. Saivy miandry eo izy rehefa tonga eo Eny za ve moa no hifanaraka aminy mifatsindry. Zay fa lasa vetivety ary mamoa. Eny ary. Tena mba sa mihitsy na tika. Nefa rariny ihany ny asa satria nataony Ramsey Benja ihany na afatony olo tiany. Za koa aloha sahinana sady tsy anasa ka aleo izy hampiasa izay hevitra hitany vola misy mandonidony zany fandraso ijereko. Zay madame Yvonne. Manao any ianao Ramsey Benja? Salama ihany tompoko. Tonga aty aminay zany ao mandro fa aza mihafahafa io seza dia mahazo toerana. Misaotra madama. Eny ary ka inona sady vaovao nentin-Ramsey? Zany hoe ny momba nay sy naty ny atondriako miaino anao Indrisy fapotika tanteraka amin'ny fianako noho nataony zanako madama. Azafady aloha Ramsey tsy izy ny te hamodika ny fiainanao fa ianao kosa namodika voalohany ny fiainany. Ahoana kosa nolazainao fa zany namodika voalohany ny fiainany? Noho ny fampandrenesanao ny polisy ka nahatonga amin'ny Melvin sy hoanina ny anjehana sy ny tifirina Ramsey so ihany aza fa mba hafa nandositra ny zanako fa i Melvin ny maty voatifitra. Na izany azy nenina tia ingeka ny sakay zany nafony fa ny ahy kosa dia nivady aman-janako. Raha zany nenaoko. Ay tonga ihany Ramsey Benja. Manahoana aloha Zao ihany Renatia. Zao loza ambady aman-janaka sy ny jinja fahafambaraka zao noho ny sary naparitaka reo tamin'ny Facebook. Anao moral ve no atongavanao sa ilaza fanapaha-kevitra ao aloha tsy anam-pianarana angetika izao Marina ny endririna aty mba tsapanao ve ny nanjoa taoriana ny fiainao-tsika Renatia. Teny an-dalana ody dia efa niraborabian'ny sasany hoe nazaka mpianatra ve Ramsey ary no tonga tao an-trano indray dia nivadika efa mangoronentana sy nandroakany ny vataniko. Sa ny lova ny matsy nipetrahanay ary any amin'ny namako azao ny nipetrako. Tsy fombako an'izanako aloha fa raha ny tadiavina ny anao Ramsey bingonanao maso ianao ka nisalovana ny anjarany sasany ary vivina nitrika ka bongo maso aminahany. Dia mbola sahanao matsy ny mandatsana madama mafy nge ny fijaliana entiko tsy fenona amin'ny tolokonao no atao eto fa izay fanapaha-kevitra ao lazaina ka. Zany indrindra retsy ny fanapaha-kevitra dia ny angataka maromaro tsy raisana aminareo Ohatrinona ny volalainao Renatia mba hamonona an'ilay sary amin'ny Facebook dia mba ilazanao amin'ny Facebook koa fa tsy nanadala sady tsy nanodikodina anao Ohatrinona fa alohako Sady mila vola mila nao vadiko Ramsey satria matino ianao le nanakinako no aviko. Ka rehefa tsy anaiky hamelona sy anambady ahy ianao dia raha pitiany any anantona ny dadatoko any amin'ny tribonaly. Tena fety sy marantsaina mihitsy ty zasy tika. Iza koa ny dadatoany miasa any amin'ny tribonaly eo fa fondovorona fotsiny ny asa. Kare Renatia fa tsy te gadra. Sy maninona fa ikiko izy lazainao marina Hanaiky ihany moa ianao ka dia efa mioalaoala eriko. Hita ho ary maman. Sady zao akisheria. Seria ahoana fa misy inona? Faly amlaza milà fa efa mananjanaka ray volana atao kiboko tsika. Ahoana tsara? Mba tairo sosiany aloha Renatia dia nasora fa tena tapaka mihitsy ny kofi-boay ny lahy kosa dia za foana verangana atao fangatam-bola hividianana azy kiaraka. Ka ndry kosa nefa vadina mpampianatra izao dia za no ataony labanky fakana voy atsasakaraha Benja angeny mba azoko fa ahoana ki? Mizara roa ny karamanka. Ny atsasa no mena ny vady aman-janany ihany fa ny atsasa ny sisany mba
kanefa ne be kandra ihany aloha le rena izany aza sady mampianatra ao amin'ny lycée mantsy le reno mbola mampianatra any amin'ny privé ihany koa be karama mizara roko ampiasao kokoa indray aloha dia azondreny karama andramisebenjaray manontolo e zany mihitsy ho hitany lafa tsy maintsy zany ho hitantana ny karaman'indray manontolo atsoatsy kozy fa inona aloha ny fika ampiasaindre amin'izany izy ary mandalo fotsiny atao amintsika efa mbola any amin'ny namana eny no mipetraka le ry tsy ho eliny dia ataoko tsy te hivoaka ny trano tsony rehefa tsy miasa ary raikitra amiko sala amidinta fa ho hitany lahy zany ahoana koa kino atateraka an'izany ody fity lesy ho aizy eo tsony iny rehefa tratra ny ody fity ataoko zany mety alema indray tokoa aloha le ry rehefa asindre ody fity zany mihitsy ka efa nasaiko naka ody fity any amin'ny dadangoro mihitsy zao mamo tena vetsy ndraika fa mba tairo sosy any amin'izay aloha aho ahividianako zao raha ela koa manadalatsy iny dia mba titsitsio fa za koa tsy antoko ny sigarany lahy foana reo anina eny akiry bavy malala koa tsy ho elana eny kovobay dia anambola ary indrindray azy anao angataka ty amiko zany ve fa nahita asa ka ela tsika indray tsy mikany zany fa tonga dia afera azahoana bobiaingana ihany ka afera inona indray zao zany le tena avolenta mihitsy sady tsy azo kosikosina man'olona ary na ty mba lasa ho aniko le zany fa zavy moa efa namoaka ny sekreany lahatra amin'izay aleo aloha masaka tsara dia ho araka ndreny ihany sy ampandaitra ny ody fity any amin'ny ramsebenja aloha ketrehana tsara ande vidy soraray ny maloha ka aizako ary mama mbola tsy tonga foana mety be pilahatra be ngamba ao amin'ny dadangoro dia izay no mahela azy zay kosa fa tonga izy ka nanahoana ny diry mama nahazo an'ilay zavatra ihany ve ie azo soma tsara fa raha mbola olona koa ke ao amin'ny dadangory ao mbola misy milahatra foana ary ohatra amin'izao zany mipaka ody fity tsy andaniny mipaka fandrohita karena mpanala misavy ny mpanao fanarenam-bintana ny mpapody vady misintaka sy ny sisy dia ahoana amin'izay ary momba n'le ody fitiana ilay mamoy tirany zavatra amin'ny tavangy kely tiany nomeny dadangory afindrao amin'ny tavangy lehibe misy rano avy nanasandre tare izy ty afangaro amin'ny rano avy nanasako tare zany iny rano zavatra iny zany tokoa ary mbola misy fanampiny tehina koa fanampiny asio ny singambolondry fito ny hotanandry ary ny tsikokokely avy amin'ny vatandry afangaro ao anatin'le tavangy daholo zany rehetra zany ay ve dia rehefa vita dia ahoana dia araraky ndry amin'ny sakafo ny nakafe sotrony mandritry ny herinandro zany ho hitandry fa ho lasa dala amindry ramsebenja ary ho entindry amin'ny sangany ho toy ny kofe manara-panjaitra fotsiny izy ary anjakandry tanteraka ny karamany manontolo tena matsiro kosa ny loka nandrahonareo androany zany zany ve ramse ny vadinao nge nandro anio ny vadiko iza koa ny vadiny io zany fa hoe mody manaiky sy fidiny ny angaleko mihitsy ka akaron-dokandray aloha sao mbola nampivary benja oka zay rina tya tena betsaka zay laniko zay sady efa voky aka efa betsaka tokoa sady nasiako ody fity ka atateraka ianao manomboko zao mahafinaritra rehefa misakafo atatrano ianao fa tsy mandalo fotsiny ohatry ny mahazatra tsy voafandroana ianao zao no mba sakafo taty aminay marina zany saingy efa hisakafo anaty aminareo foana amin'izay aka zany ve ie tsy vitany hoe hisakafo fotsiny aza fa atory sy piatraka mihitsy raha sitraka areoko raha sitraka iahoana raha misea zany tranonao nge ato zay koa tsy hoe ranony kopa ka tonga namana vao mavomavo hipetraka ty aminay hona izy tena nandaitra sady le ody fity marina sa tsy mety aminao zany fanapa-kevitra zany rina ty mety de mety amiko mihitsy akia zany ange ny faniriko hatramin'izay inona fotsiny mampifady atsika mino
mantsy ianao ry Naty fa fitiavako anao nipetrahako aty a. Voatery hipetraka aty a satria sarotry raha monina le namako mba nampy an-trano anahy ka le hoe hiala. Ka manomboka an'io zany ianao no mipetraka aty sa ahoana? Manomboka an'io ka? Tsy asa ny eo hariva fa hitona ny an-takoka aty. Tiako be zany. Toa mihitsy ny entanao Chérie fa miandry anao ny efitrano kelitsika. Dia iray efitra sy iray fandriana ve tsika nefa mbola tsy vita ninona akory e? Ka ina ary mampivady atsika ka? Ny fomban-drazana sy ny soram-panambadiana ary mariazy no mampivady ry Naty a. Manova fisehoana momon sy tapimaso amin'ny hoanina ary ianao raha riva dia vita e. Aza kosa tsy anaiko tsony raha tsy miraitrano amin'izay tsika ka? Eny ary. Dia ahoana zany madame Yvonne? Tsy sarotiny amin'izany aho fa izay mety aminareo roa dia mety amiko foana e. Manao valafady kely amin'ny hoanina fotsiny ianao raha riva dia tsy misy olana. Fa iza tokoa moa hoanina no tsy niaran'ny sakafo atoandro tamintsika teto e? Izy nga mipetraka ato an-trano amin'ny atandro fa any amin'ny namany any foana e. Alimbe mihitsy fa mody indraindray. Ay ve? Fa zao Chérie. Ahoana izay? Somary manao fety kely zany tsika raha riva satria anao fisehoana ato an-trano ianao a. Dia ahoana? Dia mila vola hividianako sakafo zava-pisotro ary gatao antsikako. Sady te hividy akanjo vaovao koa fa saropity amiko ny fisehoana ataonao. Zany a. Dia ohatrinona vola ilainao? Hoy 100 000 ariary fotsiny ka. Ha? Valo hetsy ariary be zao ve? Ai, aza dia mahihatra moa Chérie fa sakafo sy fitafiana nomezako voninahitra anao nge zany e. Tsy mba manana an'izany ary Naty fa efa hetsy ariary no azoko omena. Indray ariko. Tsy maninona fa atao tsotsotra be zany ny raharaha riva. Andraso fa zao dia omeko anao izany vola izany e. Sambatra kiala kely ty fa misy mpanome vola marina. Zaho kosa tsy mba manana olo tiana azoko iantana akory. Maninona moa raha ataoko izay ifangatiavana sy ramozay benja? Naty mbola kely loatra. Aleo fahitady hevitra sady izy koa tsy ratsy a. Mananteny ery zao Naty fa tena ody fitely nomeko nefa raha ny zavatra miforoniko fotsiny. Sitranay mba lasako ny vola 5 alina tokony nomena ny dadangory. Allô? Dia ahoana ny tira zaka sa? Ahoana? Androany tsika nanao an'ilay action? Action inona indray ary zany resahany hoanina sy ny namany an-telefonina izany? Tsy fomba miandresaka olona nefa ohatra mahasarika be anazy zany resaka telefonina ataony izany a. Andaso hoe noko tsara eto ambaravarany efitranony eto. Alaitsika any am-pianarana zany ilay sipakely karaha n'iny a. Eny mety zany ka. Dia aiza no ametrahantsika azy? Any ambanivohitra lisany? Okey, tonga dia masaka be zany ilay kama. Aka zazavavy kely karana moa zareo dia hoentina any ambanivohitra. Fa ataony inona any ny zanak'olona? Dia hoano ary ty? Dia ohatrinona moa zany ny saosy takitsika amin'ny baina sy bofiny? Ohatrinona? Aleo rangaha 200 millions d'ariary a. Ka raha nangetroka be reny ve ilay tsy ahitan'izany boby be izany a? Loza inona rety e? Tena anokidina mpinina zanakakarana hoanina sy ny namany raha azoko tsara. Rony zato tapitra be zao nataony zala-tahakalony. Okey ilay sirazaka sa rono aly ty. Aneo amin'ny firy moa zany mandefa ny saositsika ilay bain'ilay boay kely nalaitsika fakomaly? Efa misy zanak'olo-kafa nalain'ny zalakeriny koa. Mahazavy zao fa tena mpanao-kidina mpinina ka hoanina. Hitako ny lazainy mamany hoe alimbe foana izy vomody an-trano. Nefa tsy fantany zao ataony zanany zao. Ho andray le ty.
fa iny ty ataonao vao maraina eto ambaravarako ty ry valy za ve manahoana aloha se ny hainy resaka ty eto ambaravarina ty tanao fa modikiseo fotsiny tsy ny hainao fa sendra nandalo fotsiny ka midira agny nataony efitranoko aloha fa ivana zavakely tsika androany midira ka sy fa za tokenda rozoka ohatran'izao aleo aloha idiko mihitsy ty varavarany ty de valeo am'izay inona ny nataona tao ivelan'ny varavarako tao valio tsy nanao inona fa sendra nandalo fotsiny de iny tany se iny za kely aza mba fikafikaina fa mampiampony atezerako hitanao ty antsy ty matoko am'ty anao raha tsy mikozy amiko ny marina tsy rarahako zay mahavalilahako anao raha be fikafika ianao okary se fa za vonona sendra nandalo fotsiny ange za fa isa samaraina any amin'ny dosy jereo fa ty zao ny servetany etiko de inona ndreanao tao ivelany tao ary inona tena tsy nareny ininona fa sendra nandalo de nitany se iny ka aza mody faniny eo raha nga fa lerako am'ty antsy ty avy atrany ianao aza vonona ary se fa tsy nareny ininona hoa za Eoanna ahoana arina ty betsanga zany miresaka am'laho zany sa izy izy ny ato fa ahoana mba voay aloha ty varavarany ty akako servetany aminy fa anao dosy andraso ray maloha fa misy kozinay kely fotsiny ato mba aingana rangana rehefa mangatsika andranoko ka zao fotsiny noho izy ry valy aza kozina naminiza naminiza zay renao tao andala sara tao raha mbola tianao no velona azonao zany eno se matoke fa tsy hitantarany ininona amin'ny olona tena marina Eoanna mbola tsy vita foana ve ny resaka reo efa vita ke inona ary ty aleo am'izay anao vokako de tandremo ry valy efa miteny azay aza matahotra anao ka tsy maintsy amboariko ihany ny amin'ny lara am'sebela so be tatatsika any amin'ny pirahany indray maty ny tsara amin'ny lahy am'izay milamy masaiko de hikarakara sakafo hariva aloha fa efa ho ary ity ny andro ny vary efa masaka fa ny laoka fotsiny sisa nafanaiko de zay aizy izany raha bofy ndre mba nody aloha indray ianao zany anokokanina any an-dakozia aloha aka andraso aloha fa rehefa aveo nareo vao makany fa misy inona indray zany aloha ny saosinareo de mahaiza mitahiry tsara ndray marina ho avy ty vola be ty re hoanina ito tsy efa amanetsiny amanetsiny tokoa reny fa mahaiza mitahiry tsara ho fantaiza indray zany ianao no nahita vola ka hoe ny mamany zay omby maty any ndre fa ny ena hoaniny ny poka ny aferana ataoko de baopy be no azoko raha tianao fantatra afera inony zany aza be fanontaniana re ry mama mandreraka koa nareo tiako misy gataonao vidiko mba efalianao fa zay andeha anala azy kely aloha naty taisa ary ty zasy ty ny nahita vola izy nefa tesitra raha vao anontaniako ahoana lesy ary mba tonga aloha ela zany miomany risy valilay de ndaotsika telo mba hanala azy kely any amin'ny boaty any wow surprise tiako ve zany sady efa elitsika ny tsy tany amin'ny boaty zany mihitsika sady tsy motsika raha tsy maraina leloha ary io mana vetivety ty ampiomana ampenjakoa de tsy sakafo zany nareo fa tonga de andeha sakafo ahoana koa re zany ry mama any amin'ny boaty zay no mividy an'izay kalitianay de mitondra lakile zany nareo fa tsy mahatsangana mamotrano zany amin'ny alina maraina nge zay vao mody mba hanala azy kely mantsy eny nefa tsy olana fa hitondra lakile ihany zay de asa miboboka toka tafahoatrany nareo ka na ty koa be voka sady tsara amy mihitsy misotro alikola na de vao telo volana aza ny kibony ainay re miregle an'izany fa aza matahotra ianao andeo lesitsika andeha fa benja ondreraka ny asa de tsy andeha sady valy koa ngety zatra manala azy any amin'ny boaty zany andao tsika sindriky isaka re
firaloana vao fa iny izay ny dila. Bonne nuit maman eny dia tandremo ihany ho sakafo sy ny zava-pisotro any findringa be vokarina ty eny rehefa maman kosa zany sasy raha mizay benjarery zany no ato an-trano ny alina zaho ny fotoana rotako ambambonanao ry benja malalako fa anaty tsy zazanao tsy haiko fa mitombo andro manalina mihitsy fitseretako anao hatramin'izay niraisantsika hatramin'izay efa lasa sady ga izy daty eo ry mamanina ty efa lasa ry zareo ka ary aza tao an'izany mamanina ty izany tsony ary benja ozay fa ahoana ny tokony hitsokinao ka ivonina fotsiny mba tiako etsonao ako olona mitovitovy taona angetsika sady iso raha miantso anao hoe benja fotsiny tsy maninona mihitsy ka fa ny telefonina ty ange adininy zay ny tadiavako anazy tsy olan'izany fa ataoninona amin'ny andro alina koa moa telefonina so misy ilany azy ihany ko avelao fotsiny rery benja ho ao dia ikarakara sakafontsika roa aloha zao dia atsoka ianao rehefa vita eny ary sakafontsika roa mba ahoana kosa fiteniny mamanina ty zany moa ivonina ny tiany atsoko azy teo hafahafa ihany folo rahal zao mihetsika amin'izay ndriry ivonina fa efa ho ampandriny izay benja akanjo mandro manify no anjonondry azy ka izany tsy ho lavo eo iny tsara ery ny resaka ity ao mpisakafoana rifa ary noko fa ho ty ahy izy ka ely zany fa aleo akany anefitra aminy amin'izay ahy efa matory be kay malalako andrasy fa hitsofoka mora eo anilany zay mateo ty ery angezany endriny zany rehefa matory aleo aloha roako kely nitarihany otra fa za ihany ankiry benja fa azagaga ianao fa inona ny tikan'izao ry mamanina ty so de ivonina ho any tiako etsonao ahy fa tsy zany mamanina ty zany eny sainge sotra aloha ny tananao fa tsy azoko mihitsy zao ataonao zao ry vonina aza difficile moa benja zao koa ve dia tsy azonao tsy tantoko tsony aky mariny ninona ny tsy tantonao oka moa ry vonina fa inona ary ty ataonao ty ty avy ianao sa tsy ty ahy aza ampijaliana kiza benja mandora loatra fitiavako anao ivonina adala ve anao eny adala tokoa satria ty anao tena tsy napoziko ianao navitana an'izao ka ndevon'izao nefitranonao tsy aleto zany raha tsy milaza ianao fa ty angaty reko masaka toy ny volompo-jaza ny fitiavana aminao vehivavy lehibe anao ka manaja tena say mahavehivavy lehibe azay indrindra ny tokony hitiavanao ange fa raha zay na ty mbola zaza-bodiny tsy mendrika anao benja vonina vonina ho anao tanteraka angeza sy ny fitiavako tsy ry vonina esory ny tananao dia aza mitakisikisina amiko akory ianao koa mba zaro tiavina soroko aminao fa nainina ty aza mbola tsy navelako hikasika amin'ny vatako hatramin'izao ary za koa mbola tsy nikasika azy mihitsy hatramin'izay marina ve zany anontany io izy raha tsy matoky anay ianao fandrina fotsiny niraisanay dia ina koa ny dikan'izany satria mbola tiako ny vadiko ary tsy vadika amin'ny vady ny fanaovanay noho izany mianatsiny fa tsy afaka ity anao velively sy haiko foana ange manery anao ity raha miseho mafiloha amiko ianao tsy azonao terena ity anao ary vonina horeraka fotsiny anao fa vonjeny efitranonao zay zany ny teninao zay dia zay tsy misy anampiny tsy misy analana eny ary fa nenenanao zao avy navimponao zao lehilahy ianao io raha tsy manaiky ity fa ho hitanao ange zany fa efa fombanareo ve ty manery fitiavan'olona ity miova tokoa ny toetrandro ka ny vehivavy indray zao no manery lehilahy ity azy ary voninkan'olana mihitsy angamba rehefa tsy ekena ny sitrapony mareniny eo ty vavanao andeha monjy ny efitranoko nefa tsaroa fa tsy ataoko vita mora ny fanilikilianao ateo
Tsy maintsy fitainana eo zany ny amin'ny lara amin'izay benja. Mety ho be tatasika any amin'ny polisy andray mantsy ala ka nimba ny bizina toko. Noho izany dia maty ny tsara milahy. Aleo ranga aleoko amin'ny dakozia ora bofy dia asaiko manapozina an'ilay rehefa milona be izany a. Bonjour maman. Bonjour Ewanina. Efa andenga ianao sa noana vao maraina? Izy roa miaraka ary maman. Io ary ny kafe sy mofo raha ihinana ianao e. Merci maman. Aleo sady mihinana no resaka fa misy zavatra tiako ataonao zao maraina izao. Zavatra inona izany? Raha amin'ny kafe sotrondra amin'ny sebentsy ty pozina amin'ny sase kely ty. Ahoana tsara hoe? Tianao asiako pozina ve ny kafe andramo sebentsy? No fa aza miteny mafy maman sao inona eo. Ohatra nefa ny fomatsy izy. Mbola misasany amin'ny dosy ihany ry izy teo e. Fa inona ny antony ry Ewanina? Inona reny fika ataoko amin'ny rabofy? Tsy mety mantsy raha koziko hoe malala ny pisina ataoko le reka ny maty ny tsara aminy. Manontany anao nge ahy e. Inona ny antony anabozina amin'ny benja? Misy bandy akamako tena voninahitra vady any naty any ry maman. Zany ve? Ohatra ny vaovao tsara zany sady tonga dia azoko ny tianao ambara. Zanaka devabe zany sady ngetroka mihitsy zany bandy zany. Zany ve? Ary izy ny tiako vadiny naty. Ka leo fitaitsika ny amin'ny ramo sebenja so be tantara manolo lany le ry rehefa mialeto. Ay ve? Marina ihany ny teninao saingy atao ahoana ny vatiny raha maty atantrano izy ka. Tsy mahafaty eo neo nge le poziny. Afaka tsasakadiny hinana anazy vao mahafaty. Zany hoe ny andalana iasy izy zany no faty raha mihinana n'ity poziny ity. Zay indrindra. Dia aleo ny olona mahita ny faty no ikarakara azy. Ty resy dia matoky mama. Ay zary. Aleo tokoa faty ihany le benja mafo iny fa nandamy fitiavako. Sady efa manam-bola zay ka tsy misy ilana azy tsony so maty pasiporo amin'iny na ty. Nefa zany zanaka mpanan-karena namany Ewanina zany voninahitra vady azy. Tao lasa vinany be mama. Vitanao ve aloha le izy sa tsy vitanao e? Tena vitako rehefa aza manahy ianao e. Surary fandeha amin'izay Ary izao afaka herinandro vao mody atao trano sao dia gaga ianao. Afaka herinandro ianao vao mody? Eno sady tsy azo atsoina amin'ny telefonina mihitsy mandritra an'izay herinandro zay. Fa ho aiza ianao e? Ary maninona koa tsy azo atsoina telefonina? Misy bizina nataonay izay any ambanivohitra lavitra be any. Sady na iantso ako azy nareo tsy azo aho mihitsy fa iova piso aho rehefa any. Zay fa hitondrako voandalana ianao sy naty rehefa miverina Eny ary fa dia miandra fiverenanao indray zany. Bisous mama. Zay, okay mama dia velomany amina ty fa mbola matory maraina izy ngamba. Eny e. Teriko izao zany ny kafe an'ilay benziny fa aleo asiako an'ity poziny ity aloha. Fantako tokoa fa tsy anaiky ny fitiavako mihitsy ianao ka ny maty marina ny tsara aminao ry benja mafoa. Zay fa vita. Sady nataoko be pozina mihitsy. Aleo amin'izay moa dia aterina nanefitranonay any aloha. Hoatsay. Toa misairana manatitra kafe vao maraina ianao zany ry vonina. Ka sao dia mangatsiaka nge. Sady ianao tsy efa andeha hiasa zao. Salama velona reo ato e. Salama tsara fa inona ty mbola io matory maraina io e. Sa kosa maika hiditra amin'ny fito maraina sady efa ho tara mihitsy aza. Zany io ary ny kafe sy mofonao fa ho any an-dakozia aloha e. Za se Ewanina mantsy efa nisotro koa fa hanamboatra kafe vaovao any naty aloha vetivety. Eny ary fa misotra betsaka e. Aleo aloha hanamboatra ny entana ho entiko miasa so misy adiny vao misotro an'io kafe io. Ndry, ay ve fa taitra anao eo ampandriny io e. Efa taitra fa ny masoko fotsiny mbola nikipika. Ary manina tsy sotroina ny kafe anao? Mbola mandamina ny entana ho entiko miasa ka. Sady kafe mbola mamay be inge io e. Nefa za efa ho tara dia ho lany fotoana hitsoka anazy fotsiny. Ary manitra mahate sotro ery izy zany. Oay, tena efa mifito latsaka fa 3 misady marina. Tena tara fa leo anderina ty Oatra,
dia ilaozanao fotsiny izany ny kafe anao. Tena tara ho aza fa sotrorasotroanao e. Rehefa pozy amin'ny sify mitady kafe. Eny ariko. Aleo isotroko azy rehefa tsy isotro ianao izany. Fa dia nahoana rery na tiany teny sotro an'iny kafe iny ianao a. Tena loso ty marina. Marary be ny kiboko mama. Maty marary. Ka tsy tokony nasotro an'iny kafe iny mihitsy ange ianao e. Inona re ny ataoko ry lanitro? Fa maninona ny tokony tsy sotro azy a? Anjaram-penjy iny fa tsy anjaranao e. Sao enao indray fo. Fery marina mafy. Voanina. Tena marary ny kiboko. Andray aloha ty atotomaty ty ampandohanao. Ainganao a? Hanao aingana. Efa nandoha ty fa tsy misy mivoaka tsony ange. Meo rano rano. Merena ary dia aositro ty rano ty e. Ina miela fa tsy nisy loza ohatry ty hatramin'izay marina mafy. Misaotra fa tsy sotrotsony aka. Izay fotsiny ve ny rano sotrondry e. Ampy io a. Ampy izay fa marary be indray ny kiboko. Entany amin'ny ampitaly aka. Isolakandro zao dia zao mihitsy dia hiantso taxi. Tsoka benja. Efa niantso aza fa tokony efa ho tonga mihitsy izy zao. Marary ary mama. Marary. Andrasa aloha zaho isolakandro dia ho any amin'ny hopitaly tsika kia. Aza ela fa marary. Tsy mahita ny masoko. Tsy mahita hoe masondry? Inona re ty ry andrekaiky io? Isolakandro vetivety any anefitranoko aloha ka. Oay, ary tokony hiantso andralipo sofera taxi koa aloha vao isolakandro. Amin'izay mba tsy ela izy. Areza moa ny telefonako teo. Tavelatsy ny efitranona ty fa aleo alaiko. Aleo aloha ary na te hiantso taxi vao. Andriamanitra, to miakatra be masony zanako sady tsy miaina tsony izy. Tena tsy miaina tsony izy zany. Naty Fa naninona ty ato zany ry vonina? Teo ampanaovana akory mihitsy azao ny nakaty. Maty ny sanako e. Maty? Maty ny sanako. Naty a. Lozy zany marina. Fa inona nafaty anazy? Nataonao fa inona indray le mahery vita ty a. Andray zambavavanao ry vonina. Fa maninona ny lazainao fa mahery vita? Ianao tokony ho faty fa tsy ny zanako e. Indrisakirina ty a. Tsy fananiko akiny nafaty indrito izao fa mamela mama. Fa inona marina ny nahazo anazy? Tsy mazava amiko mihitsy. Azava hoe? Maty noho ny fitambokanao fa inona indray e. Ianao ny tokony ho faty fa tsy izy. Zaho hoe ny tokony ho faty fa tsy izy? Iano a. Vono marina nge ianao zany ka milaza ny tsy anontany iny. Raha zany tokony ho faty dia nisy pozina zany ny kafe nomenao anahy. Saingy natiny nisotro azy dia maty. Lazao fa tsy marina zany. Tsy te hitanao koa fa lasa ianao mandeha any amin'izay mahafaty anao any e. Lasa hoa. Ay dia efa nikendry mihafaty anahy mihitsy zany ianao ry vonina. Tena miaiky anao aka. Tsy te hitanao tsony ato an-trano koa hoa fa lasa ianao mandeha any. Andeha tokoa rehefa roanao ka. Fa aleo aloha angorona ny takeliko. Dray. Tsy misy entana mivoaka eo na dia ray aza. Ny akanjoko sy ny fitaovaka angeno alaiko fa tsy ny anareo e. Tsy misy mivoaka eo fa lasa ianao mandeha. Ale! Za ndray tsy maintsy mitondra ny entako fa ataovy zay ataonao e. Maka fanjaitra ray eo angenao raha tsy lazaiko namona ny zanako e. Tsy vitan'izany fa ho rovitro vitiko ny akanjoko dia lazaiko nan'olanako ianao. Teo vitanao ve ny anendrikendrika ana ohatran'izany e? Vitako dia vitako tokoa fa andrama nge e. Adinonao nga fa mahalala olona ambony a. Sady manakavana afaka mandetika anao any amin'ny tribonaly. Zay indray le fandrahonana.
mety iny tokoa ny fitsarana fa zany namonana ty sady nanolana andramatoa ty indrindra amin'izao andro edina amin'ny herisetra amin'ny vehivavy zao. Lasa ho hainao mivoakany fa tsy ilaiko hijanona eto akory na dia ray segondra aza. Eny ary aleo aka nitsipolozao ankizy dia andeha. Efa hoe tsy mahazo maka na dia fanjaitra ray azy ianao fa reny akoditra ao reny entina. Mazava? Dia zany le tsy nitatarako ry Albera. Mpinamana tranay am-pianarana tsika roalahy tompom-pirahalahy ka tsy nisy nafianoko an'lahy. Ay ve nisy an'izany? Tena nampalahelo zany tantara lary magaga. Inona ny magaga an'lahy? Ela maty lolo tanteraka ary tsy nanatona anay taty ka. Tao ahoana letsy a. Tena maty lolo tokoa angamba ka tsy samy taraina taty aminareo zandaratra amin'izay. Rehefa nareo madame Yvonne zany lahy vao nahatsiaro anay. Zany tokoa aloha e. Raha tsy manahirana an'lahy dia avy aloha hipetraka andro vitsivitsy any aminareo. Inona nanahirana amin'izany? Mivomidanadana ho an'lahy ny tokantranoko ary vady koa tsy ho sarotina amin'izany. Misaotra letsy a. Tsy misy soralahy zany ka saingy zao kosa nitenika amin'lahy mandeha nalaivo ny entany lahy ny madame Yvonne. Aka ny entako ve? Ohatrany tsy sa letsy a. Efa voalazako an'lahy teo ange ny fandrahonana nataony anahy e. Kanefa tsy amin'ny mampinamantsika fotsiny eny no tenenako an'izany. Fa mahazandary an'lahy koa ve? Zany tokoa. Letiny Albert miasa eto amin'ny brigady ity no miteny hoe zolona maka ny entany ka mandeha na laivo. Ho any amin'ny Yvonne ve? Tena tsy saka. Zay mihezalahy mo le tsy ry Albert fa mafy ange ny mahazo anahy e. Tena matololo madame Yvonne sy ny zanan'lahy laka. Ary matolona tranam-boalohany mihitsy. Tsy elahy le tsy ny eo amin'ny toerako a. Aza manody marina e. Tokony nanao zandary niaraka taminay nge lahy dia tsy ka nosa sy mora mahatololo toy izao e. Zany ve? Tsy ny fanosiran'olana le tiny no zava-dehibe fa ny fahaizana miatrika olana. Vao ny timo madame Yvonne fa manana olona ambony dia nangilina satria tsy tia nanolana. Aiza nefa miporo fa tena mahalala olona ambony izy. Ary tany tsy misy fanjakana ve fiveralany ty tany ty e. Misy fanjakana tokoa saingy sarotra ny miady amin'ny mahitahita sy malala olona ambony e. Ekeko fa misy lalàna eto. Fa ankehitriny anie ny politika mbola ambony noho ny lalàna ka manahirana e. Dia nahoany ty firenentsika ity raha izany? Toy ny atody miady amin'ny ambady fotsiny raha zay zaham-pampianatra kely ty miady amin'ny olona ambony e. Ka lazao amiko ary zany olona mbo fantatry madame Yvonne zany. Angamo tsy fantatry lahy fa vehivavy mpampiata zanaka izy. Zay aloha dia marina e. Any ka zaza madehitra no fangoloka ny zanany. Elahy koa mo mora matsilolo ka nalainy sary sy nampahoriana hatramin'ny farany. Zao ravatra amin'ny tokantrano lahy ary nafolo lahatra amin'ny etakeny lahy. Raha nanohitra tranam-boalohany lefa lahy dia tsy toy izao mihitsy ny hafaralahy. Efa nanatona polisy ange zary nanondro ny toerana fifohan'ireo anina rongony e. Nefa zandray ny fiteran'izany no maty voatifitry ny polisy le namany eo anina. Dia niteren'ilay anabavy vadiny satria sipan'ilay maty voatifitra. Azy miezany lahy ho aza fa tsy elany tamin'ny toerako e. Raha za aloha ny teo amin'ny toeran'ny lahy dia miverina tanan'ny polisy nanazava ny zavadrehetra. Saingy tsy vita lahy moa zany satria lahy efa maty lolo madame Yvonne sy ny zanany. Zany tokoa angala tsy marina. Dia inona aloha zany no tokony ataoko e. Mandeha nalevana madame Yvonne ny etalako inona indray e. Aleo aloha za andinika vao makany ka. Sady mbola be fianakaviana zao any noho nafahatesana le zanany vaviny fa tiako tsy fidiny. Mahampimea mihitsy elahy ty ka. Saingy za kosa tsy nikasikaza na dia nanaiko vadiny aza. Eny tsy manina raha mbola andinika lahy fa any aminay aloha mipetraka. Masaotra lahy koa nanome renseignement momba n'ity eo anina zanaka madame Yvonne ity. Ikarika sy anara-maso azy zay dia manomboka izao ho iteo ny atao aminy. Izany raha voky a. Aiza nareo e? Dre.
Ary tao mangina be ato Ambohivato zany. Mama o. Aizy ato an-dakozia ato ihany ianao dia tsy miteny mihitsy. Ato fa manahoana aloha ianao e. Tsika indray amin'ny forme be. Zany aloha voandalana netiko anao ry mama. Tonga dia rojo volamena mijajika be mihitsy. Ndre, fa taiza ianao no nahita an'itony rojo volamena tsara be itony? Raha tsy mahagazaina karana ve izy an'itony? Raha mba fantatrao mantsy raha po fa firavaka ilay simpakarana nalainay ankeriny iny. Manontany ianao nge ahy e. Novidiako re iny ry mama fa nareo koa be question betsy. Ary tena be vola mihitsy ange ty zanako ty e. Mbola aiza nefa rehefa tafa le bizy nataonay ry mama. Zany a. Tsy ho ela dia hitanao fa bobo be no entiko mody ato Ambohivato. Falifaly ery hoanina nefa tsy fantana ny vaovao ratsy ambarako aminy. Ahoana re ny ilazako amin'ny nahafatesanina ty e. Fa reto kavina vola fotsy milay be reto kosa ry mama maiko any Natia. Ho ihany moa ve Natia izay aloha e. Ory Natia. Natia o. Aza miantsoantso eo ianao re hoanina fa tsy ao izy a. Fa nakaizandray ary bavy. Sana sa mivoaka? Ono Tao tsy mamaly mama. Ohately. Fa maninona milatsaka ny ramasonao e. Fa misy inona. Miady tato angana nareo mianaka. Tsy niady velively izay re hoanina. Ka inona fotsiny ary mampitomany amin'ny mama ty. Ary aiza Natia? Indrisy anaka. Tsy aviko mihitsy zao ka. Natia ny tadiaviko dia ianao mitomany. Fa nisy inona marina tato ambovy tato e. Indrisy fa maty ny zandrinao re hoanina. Maty hoe Natia? Tena kozy ve zany sa blaginareo indray? Za ve dia anao sangy ratsy amin'izany fa maty izy e. Maty izy hoa. Ahoana koa ary zany. Tsy menao an'izany arangasy. Kanefa dia maty izy ary. Fa nalevina avako maly. Kose andray kosa ry mama. Dia maty tamasoko akory vendry Natia. Fa inona no nahafaty azy ry mama? Niezaka niazo telefona anao ihany ange afa tsy nahazo e. Nandefa SMS ihany ko fa tsy nisy valiny. Ka efa nikoziko amin'ny mama angeo afa ny vapisy nandritra ny herinandro e. Mbola tsy napetako le piso taloha dia izay tsy nahitako an'izany SMS zany. Kanefa naizany aza ty. Dia maninona? Tokony tsy nandevina azy nareo raha tsy tonga. Ataoko ahoana ny tahiry faty mandritra ny herinandro re hoanina? Ny vantany koa ny asemba sy ny amaimbo vetivety tsy maintsy nalevina e. Vao lasa angenao tamin'ny herinandro dia maty izy e. Zany ve? Ianao a. Fa inona hoany nahafaty azy mama? Nisotro an'le kafe nasikim-pozina ao andramo sebentsy izy re hoanina. Mbokosy ve? Ianao a. Za vao saika anytany hoe jokotra ihany ve raha misebenja. Nanjo Natia indray zany ny vita tanteraka. Fa ahoana ny nahatonga azy zany e. Nahoana ny Natia indray no nisotro an'ilay kafe misy pozina. Nateriko tao any efitranon-drareo mihitsy ilay kafe hosotroan-dramo sebenjy. Dia lasa nakaty an-dakozia. Kinanjo maike hiasa ompenja fatara dia tsy nahasotro fa na dia tsy nahalala ninina no sotro an'ilay kafe. Dia no le raha misebenjabenja ndozy iny ange zany nahafaty an'ilay baviko e. Mahery vintana tsy manotosana ianao e. So ny zanako maty tsy fidiny. Tena tsy tantiko zany raha bovy a. Tena tsy tantiko atsekeko. Matoko avy tany le benja tsy vaniny iny raha vao miditra ny trano fa ho hitanao nge. Nga izy ho avy eo tsofa efa ndroahako e. Ho adray le ty e. Finona koa zany ataonareo zany.
Fa naninona no anareo izy? Ka tsy tiako mijery azy tsy naninona nefa izy ny nokendrena ho faty. Zanako indray nafoko tamin'ilay kafe fa izy kosa mitsimotsimo mery fa afa-doza. Dia aiza izy zao? Aiza moa ny alalako izay misy azy ihany reo anina. Nataoko roka alika fotsiny dia lasa. Tsy misy entana intsony izany eo anefitra ao? Ny entany indray dia tsy nisy navelako ny entiny mba ho famaizako azy. Ary ndrahonako mihitsy dia santondra na baky rariray azy. Sura nefa fa tsy maintsy mireto eo iny raha izany. Ary aza roana rehefa tonga eo fa tambatambazo izany nanamboarako azy. Allô? Za ihany Rabofy a. Fa misy inona miantso ianao e? Tsy misy inona fa te hanafatra kely fotsiny a. Hoe ahoana? Mba hisao sakafo ataondro rehefa mahandro ianao. Iverinao dia mantsy zao. Sakafo ataondra ty ianao fa tsy raha hariva indray vao mody. Ka nefa tampoka amin'ny programanay dia ody aloha e. Efa ty andalana io a. Ay kosa, vao andro mihitsy aho zao rehefa aveo ka sofa ny antso melo ianao. Zay fa tonga any ambova rehefa aveo ry mama. Eny ary. Efa folo sasa maraina tokoa zao fa aleo andeha isikarakara sakafo amin'izay alo. Iza koa ary izany mandondony izany. Iza hoe? Ibenja ihany ty e. Benja hony. Aleo ampandro soko fa sokona manatonafo iny anio. Hodiko misarika tsara mihitsy mba tsy hamahamahana azy. Manao ny vonina. Salama tsara fa mandroso e. Midira dia mipetrapetra. Misotra betsaka nampandroso. Everiko mbola tezitra tsy hampandroso anazy hoe nao ioko. Aiza koa dia mbola ho tezitra foana ry Benja. Voadona paoriana tampoka konge aho tamin'iny dia tsy nahafehy ny vavako taminao tsony. Zany a? Miala tsiny ry Benja. Ka inona ary ny antondianao e? Iverina hipetraka aty aminay? Tena niova kosa ivonina fa tsy naposiko toy izao ny fandraisany ahy. Inona ary ny antony? Ny fahafatesany native. Tsy hanao teny mahery sy vava-be aminao tsony ange ahy e. Eny e, misaotra ny fahatsoram-ponao amiko. Ary raha tianao fantatra ny antondiako a, dia akanetako aty aminao a. Ay ve? Aza matahotra fa tsy nikasika ny entanao mihitsy aho ka. Fantatrao ny fitiavako anao ka natsaika hatramin'ny entanao. Nina mantsy fa tsy maintsy mbola hiverina ianao. Dia tsy mankala anaty tokoa ve ianao na dia nilafika aza ny fitiavanao e? Sady ny anjara kafeako ny nafatin'ny zanakao? Tsy dia tsy a. Safidy ange ny fitiavana e. Ary tsy ianao fa zany na nisy pozina ny kafenao kinanjo ny zanako ny nahasotro azy. Noho izany tsy misy fahadisoanao mihitsy na kely aza. Sady faly any misotranao indray amin'izany tenao izany ry vonina. Efa lasa ny zavatra taloha izy ny soratra masina e. Za aza no mifona sy mangata-pamelana aminao fa nikendry ny hafaty anao noho ny fitiavan-tenako. Matokifa mamelanao koa e. Tsy mitana alahelo na tezerana aminao fa voarara ny soratra masina voalazanao teo zany. Izany indrindra ange. Andriamanitra aza mamela ny fahotantsika. Ka tsika indray ve tsy famela heloko e. Ary mifankatiavinareo toy ny itiavako anareo ho ny tompo. Marina tokoa zany ry vonina. Alasa kristianina be ianao a. Sady Tonga Rabofy a. Ay, tonga ato monsieur Benja. Eny sia. Ka manao ana aloha se. Salama tsara fa matoko elany io. Ohatray fa ahoana Manelingelina ny fiainako ela ka mangina mandrakizay ty mety amla. manelingelina ny fiainantsay ahoana moa? No ny tato-bolana nataony latany amin'ny prano nafaty amin'ny Melvinina kamako. Tantara efa mivalina nge zany e. Saingy mbola neny resaka tao ambaravarako ihany ela ndray marain'izay ka nalala ny sekreako. Efa nampanantena ny sia nge za fa tsy tantara zireko e. Tsy mino an'izany aho e. Zao koa ny anabaviko nafoko fa nasotro ny kafe an'lahy. Noho izany dia za mihitsy le tiano anapitra ny an'lahy mivantana androany ah. Oka ry se fa zavonona. Lazao azy ry vonina fa efa mifamilitsika. Inona kiny hidirako? Miomana fotsiny ho any Ambondrombe fa tsy mampahery vintana ny ty anio. Andray, ay ve ka ambody mitafo janak'ondry anao ty e? Tena tsy napoziko. Akanjo vetivety aloha ry mama. Idio tsaro dia mandositra io a. Ataoko tsara edy mihitsy fa ho aiza eo tsony io e.
Alay vangana ny antsinao anaperantsika ny ainy mifona sy milela-paladiry ary voana aza siana vonoany zanakao re za tsy nanao nininina anareo ange za e asa za no iladiladiana amin'ny tany eo fa ny vavaka farany atao e tsy mandry azy vavaka ataon'ny farany arabovy a ty antsy lavarery ty no anaperako ny ainy oka rsia oka marina e okaoka inona fa matesany ranga atray to voadaka ny varavarako aza misy mety tsy hoa basy ty atanako ty a to zandary marina mifarantreo ny asa ratsy lary hoanina gaga matsy ala fa fantatrena na rahalahy tena botika le ty e voanatsatoko antsy andramizay benja de takanitra latampoka ny varavarana aeva ny andro tao ivelany tao zany lerony letiny albert sy ady sy daralay amin'ny brigade criminel manolo anao madama ary raha tsy ho moramora amin'ny tany ny atsy atanalay indre hoanina andrany efa nalatsako fa mifona riara se foa resao izy ry mama mifona amin'inona dia resahana amin'inona koa hoe mahafantatry olona ambony amin'ny tribunalinareo sy ny teny azany kosa se foa kosa se foa tsy napozinao ma tsy madama fa efa nanara-dianjanako foany zay androany a ary eny atao ivelan'ny varavana atao daholo nge ny resaka reo teo e zany be tompoko evenareo efa atao e tena tsy nampoiziko efa mannaisy raha misebenja daholo zao fisamboranareo zao raha tsy fantatrao e kay mody manao mampalahelo fotsiny zany ianao teo raha misebenja samy mahisary metiko tsika madamy ivona mihevitra anao raha misevendrana mihitsy matsinareo a ely zany antsida fa apetarody be avy atrany izy mianakireo a mifona re tompoko mifona re zay mifona tompoko any amboratsika mifanazava madama ohatray saika diniko fa aiza aloha ny telefonareo mianaka aiza io ny ary izy mianaka mialatsiny raha zao vao ataony famotoranareo fa mbola nisy asa-kelina raikitra ary atao vaingana mihitsy efa adiny firy zao zay no idinao tato amin'ty hevitra ty fotsiny ka hitao ary mama azafady madama fa tsy natranareo kory izy ty aty am'tobony zandary miady amin'ny eloka be fa ngenareo zao e ka tsy anao no ibaiko anay amin'ny asanay eny e fa mba manana zonay koa nge zay na aty azy e fa tsy gejainao ato tontolo andro fa manatiana hody sady nganareo mianaka aoka fantatrareo fa araka ny lalàna azonay tazomina mandritra ny vala mefapolo ora ngenareo e ary mbola azony ampitombony zany raha ilaina aoka fantatrao zany eny ary fa menanao zay tsy meny fotsiny ho ilaiko fa ny mamaly manazava nyfantaniko madama ary ela re hoanina no antaniko voalohany ahoany zay sefo natao lasany naman'laiza moa Yasmine manontany alange ahy natao laisanaiza ho Yasmine valio ahy tena mba tsiarako zany sipakely zany raha sefo tena mbo kozy mbola mody adala ihany lary le pakakeriny ty ohatra fa pakakeriny ahoana moa zanako leotina pakakeriny nampanao kidnapinina ny zanako eo madama andray tsy mpanao an'izany kosa ny zanako fa aza de endrikendrehanao eo e tena zany mihitsy ry mama zay mahavoanareo reny sasany fa ny mampiata sy miaro zanakareo fotsiny ka tsy mahatsapa ny ditra ataony ka aiza kosa ary mprofilazanao fa pakakeriny ny zanako e tonga eo indrindra tsika zao enoy kely ary ty asa telefona ataony zanakao ty enoy alaitsika any ampianarana zany le sipakely karan'iny eny mety zany ka de aiza nametrahantsika azy any ambany vohatra lisany okey tonga de masaka be zany rekama de hono ary ty de ohatrinona moa zany sosy takitsika amin'ny baina sy bofiny ohatrinona aleo ranga 200 millions d'ariary ka raha nangetroka be reny ve le izy tsy ahitan'izany boby be zany ka ahoana tsy misy materinareo
Fantatra tao amin'ny telefony madama Yvonne ange ny laharam-piso lary eo aniny. Any ka mora aminay ny naka ny atso rehetra tamin'ny foibe mpandrara telefony. Tena grave fa traingo tanteraka le ty. Marina raha izy fikatsomy ty. Tsy iza koa ilay lazala sepakely karaha natao amin'ny atsalaha teo iny fa Yasmine. Sa hoenontsika daholo ny resaka lasa zaksa naman'lahy. Voatahiry daholo manko zany raha tena azy nareo mianaka. Ka re lieutenant fa mifona ao anjanako le lafiko reny falatianao mba tsy hampiakatra zao raharaha zao e. Nasa reny ny asa ngetsy na lala zay nataony akory fa mamela re azy. Moa zany fitazanareo zanakako. Ianao indray no mifona ho azy fa tsy izy niterenao fona. Zany tokoa ve ny fitazana zanaka kehitriny e? Tena fampiatana manara-penitra marina ka tsy terena eky ny adsony sy fahaizana miditra ny ankizy fa arovana ny ray aza. Mba mifona amin'ny lieutenant renao re hoanina fa tsy mangina fotsiny io Fona se fa tsy anao tsony tara loatra zany. Tany ampianarana foana tsy navita ny devoaran-dramy se benjala no tokony anao an'izany. Fantatro daholo ange ny ditinareo tany. Tsy fonana zao no ilaiko fa izay nasianareo ny Yasmine. Ary ao ka fantatry alahy fa efa azo zandarina manay voateo raha zaksa naman'lahy. Aiza hoany nasianareo ny zanak'olona? Any ambanivohitra raha zaksa tompoko. Ambanivohitra izy? Any amin'le dada toany any Miarinarivo. Ay ve, bon. Mazava zany fa miaraka makasy sika rapitsy de rapitsy ihany. Ka mahazo mody amin'izay ary ve zay fa rapitsonareo zany ny andeha akazy any Manofo ianao ry madame Yvonne sa ivenao raharaham-pianakaviana izy tia. Samy tsy mahazo mody tsony nareo satria ianao koa de tsy afabela amin'izao raharaha zao. Fa ahoana kosa lieutenant? Nanao asanjolo nge ny zanakao e. Efa fantatray fa mpanao aferandrongony koa izy taloha ary zavin'ny polisy. Noho izany enjehany lalàna ianao fa nitahiry jela tao an-tranonao na zanakao azy izy. Akoatra zany ny saika naminao nareo andramsebenja tao an-tranonareo. Mifona re lieutenant. Mifona sy mibaboka eto anatrianao re zay mianaka e. Mialatsinao madama fa tonga amin'ny fotoana hitonjanareo izay nafafinareo Raha mba nitaiza ara-dalàna ny zanako matsinao de tsy isy zao. Saingy tanteraka aminao zahay le fitenenanao hoe taindrelo atsena ka ny antena anao nanandoza. Tiatsika mianaka dia hoentiny any amin'ny fitsarana re hoanina. Dia zao ve ny hafarantsika? Tena tsy misy hevitra tsony ry mama fa tsy mantsikiatra tsika. Tena tsy zakako izany re hoanina. Marina e. Za vehivavy lehibe ty ve mbola higadra sy hanavitra ny androko kely sisany amponjy Ka tsy misy hevitra tsony. Na nenenako ny fiantana ratsy taminao sy nitidra vitako rehetra. Aza miteny izany tsony ianao re hoanina. Tsy ry mama. Avy amiko ny nahatonga an'izao rehetrarehetra zao. Tsy mendrika ny velona tsony Tsy mendrika ny velona ahoany. Na ty aza efa nafoko dia ianao koa mbola ho afoko. Ka aleko manaraka ny naty fa zany tsy te-gady zany. Marenina fa aza mirediredy eo e. Inona ihany zao resaka ray mianaka tamin'ny Césarina ato zao e. Tonga tamin'ny fitsarantsika ka mivoa amin'ny fiara ianareo zao. Aingany tena aleko raha mamony tena. Za kosa aloha tsy gady zany. Veloma ianao ry mama. Any akoatra meona. Ohatray fa andeha ho aiza tampoka teo koa ianao re hoanina. Hoanina. Mitanona ingalahy re hoanina fa aza mandositra. Enjao ny limona sidana tonga de tsira amin'ny tongony Andray marina. Manitsy any amin'ny arabe ny zanako lieutenant. Hoanina. Loza fa voadona amin'ny fiara katikata raha mitetezako kodiarana amin'ny vatana. Maty zanako re olona. Maty zanako e. Hoanina. Tena botika tanteraka alohany sady mandrika ny arabe ny raha. Nahoana reny tena mony tena ianao re hoanina. Nahoana ny losanao e. Hoanina. Tsy tantiko tso zao e. Tsy tantiko e. Tsy tantiko e. Wai, vous avez fahatorany ty mona jidan. Aoko sy malaka aloha ny felan-tanany. Ary miataka tanareo fa asa mitongona toy zao raha olona. Miataka tao manao ny zao mona jidan. Ohatray, toa mivoaka raha ny orona.
Andraso hoe tena loza fa tsy mitevitsony ny fony fa tapana lalandrang amin'izao nahazo azy zao. Tena maty madame Yvonne. Miala tsiny raha nampiasa laty amin'ny broko ry Benja. Tsy maninona fa ora tsy fiasako zao ka. Na nahoana le tsy niteny amin'ny fampanaovan'ny tribonaly. Nitoboky ny amponja izy mianaka. Raha nitoboky ny amponja moa lesy ka maninona. Fa naninona? Tsy nigada very zareo. Zay angely efa napoziko fa malala olona ambony mariny madame Yvonne iny. Mbola matolo amin'izany foana ve laty Fa izary zareo tsy nigadra ka. Sa mbola voatany any aminareo? Efa miatrika fitsarana ankoatra le tsy izay Fitsarana any ankoatra? Ahoana koa zany? Fa nga maty izy mianaka? Maty ry zareo Nanisy tena amin'ny arabe eo anina rehefa nivoaka amin'ny fiaran-tondrana azy. De maty vao hitsaky ny 4-4. Namony tena ve ny adala? Zany mihitsy tsy nisy azo natao taminy intsony fa niteteza ilay fiara 4-4 amin'ny vatany. Ay ve? Tena loza lety zany ka. De ahoana ozy madame Yvonne nanetan'izany? Nika antomany de tapakalalan-dra teo eo koa Tapakalalan-dra hoe Eno nataonay daholo ny famelomana rehetra fa tsy tavaverina tsony ny ainy. Mampalahelo zany marina. Tena ratsy fiafara ry zareo ka. Tapitra maty izy telo mianaka zany? Ratsy fiafara marina aloha fa ela kosa tsara fiafara be ary zany indrindra no niatsoaka laka aty amina. Tsy azoko. Fa misy inona le tsy ray arbe raha? Nahoana nylazay ny lafa tsara fiafara be Raha ty taratasy ty de vakio kely ary aloha Ty ve tsy chèque bancaire? Ote, inona koa ny dikan'izao manofy asa ahoany Tsy manofy laka fa taratasy mbola ho an'lahy iny. Talala tsara angamba ny anarala misoratra ao Taratasy mbola 400 tapitrisa ariary? Eno Tena tsy azoko sady tsy napoziko mihitsy zao ka. Izy tena nome vola ho anaty ka. Ilay karaha nandadany Yasmina letsy no laho no navitra ny Yasmina zany ny vavy tokana. De tonga teto izy nanontany momba lahy fa te sotra ny lahy ony. Ary ny taratasy mbola 400 tapitrisa amin'ny anaralahy iny no napetranao any lahy. Tena tsy mampino anany fa foizany vola be tahaka an'izao letsy mba marina moa. 200 tapitrisa ariary zany eo no saika alohany tamindreo ananakakeriny anjanany. Ka 400 tapitrisa ve tsy fono any lahy? Mety ho satra angeny ny asanay raha tsy nalalandreo anina sy ny namany zay raha tsy elahy. Dadan'ny Yasmina koa mpanasa sora teo Zany tena avo ny lanitra letsy ka tsy takatra. Ohatrany tsy miteha tany ny tongotra. Nga vitan'izany fotsiny. Fa ahoana koa ty? Efa tany amin'ny vadalahy tantara tamin'ny tena marina momba lahy. Maninona tsara ve letsy? Tany amin'ny aniva lahy? Eny nandalo tany amina afaky maly sainga tsy lazako tamin'ny lahy zany. Zany ve? De nanahoana ny resakareo? Nanafatra izy mba ho delana tokantranonareo amin'izay Ody any tokantranonay? Eno mifona ny lahy hony izy fa nietika sarotam-piary de nandroaka lahy tao. Aza mena tsino hony izy fa midi amin'izay ka ahoana ody amin'izay lasa mbola hipetraka taminay. Manontany alangy Tsy ody antsony aletsy dray fa ahoana koa zany? Tsy ody any Nanenena nge ho lesy nandroany alahy tao an-tranonareo Tsy ody antsony tsy azo lavy zany teny zany Fiainam-baovao tolot'Andriamanitra ty 400 tapitrisa ariary ty ka tsy ody antsony De vola ve zany mivady amanjanaka lahy rehefa nahazo vola be lahy? Sao de mba tsy mety kosa lesy zany Saka vady vaovao zany lahy fa nahazo vola be. Zanga nilaza hoe afoy ny vady amanjanako sy akavady vaovao Fa ahoana ka? Ny trano lovan'ny vadiko ny ipetrahanay ka tsy verina nintsony Anangana trano vaovao amin'ty volo ty ka zany indray no ampody azy rehefa vita ny trano amboariko. Iny ray ny tsy napoziko marina. Zany angely lazako hoe tsara fiafara be lahy. Tsara fiafara fotsiny lesy fa nahazo lesona. Mba hazara hoe zany lesona azan'ny ramosebeny zany? Tsy nahazo vola be toy izao raha tsy maty lolo madame Yvonne sy ny zanany.
nefa koa saika nafoko mandrakizay ny vady aman-janako noho iza maty lolo. Ny maty kena masina no maty lolo nefa dia tsy mahasoa indraindray fa mety any mba tanteraka.